Ho jerentsika eto mahakasika ny hoe fomba ahoana no atao afahana mampiasa ilay symbole monétaire ariary amin'ny Excel. Raha ny tena izy raha ohatra hoe ny cellule iray ny données ao anatiny no ataonao format monétaire, clic droite de maka atao monétaire ianao de tahaka izao. Ny Excel zany rehefa installenao izy de matetika euro no ataony par défaut raha version française no hitondranao azy. De raha mikaroka eto ianao tsy ahita ariary hoe AR fa MGA ny Madagascar no mipoitra ato. MGA ito hitanany itony azy. Nefa le symbole ariary AR mihitsy ny tena hoe matetika ilaina rehefa manao calcul na facture ianao. De ahoana mamoaka an'iny AR iny amin'ny Excel. De voalohany aloha mila maka atao amin'ny panneau de configuration anao raha Windows 10 na Windows 7 mety daholo paramètre de panneau de configuration. De misy an'ity région ty de atao amin'ny paramètre supplémentaire de symbole monétaire. Normalement euro sy dollar ohatr'izao eto fa tapeo fotsiny AR ohatr'izao de appliquer de OK de manova OK. De avy eo amin'izay andamo fermena fotsiny io document io io classeur Excel io de ataovy nouveau amin'izay de manova ohatra hoe tapetsika ohatra 250 000 ty koa atao format ariary io a monétaire de ty monétaire ty cliqueko de zareo efa mivoaka avy hatrany ilay ariary. Zany hoe ohatra zao anao hoe 150 000 de ity ataoko copie formule ohatr'izao de anao somme avy hatrany de zareo efa tonga de mahazo valeur en ariary tahaka izao. Zoomeko ohatr'izao misy izy zany hoe le tato amin'ny panneau de configuration zany no nitondra azy. Azo zany afaka manampy symbole monétaire hafa ianao. Ny an'ny Madagascar zany MGA ny fantatry ny Excel fa tsy le AR. Fa raha ohatra hoe te hametraka le AR de atao amin'ilay natoroko teo leo amin'ny panneau de configuration région de amin'izay mipoitra automatique iny AR iny.